Biby magnatitra ny araba topoko lahy sy topoko vavy avy hatrany dia atolotra anao ny vaovao isan'ny songadina amin'izao alina izao ary tafaverina androany sy teto an-tanindrazana ireo délégation avy amin'ny Ankoulafira Valmanana avy any Afrika Atsimo mbola tsy nisy ara-mony fanapahan-kevitra matotra noraisin'ny Ankoulafira Valmanana momba ny fanohanana candidat hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha araka ny tatitra nataony Andriamatoa Mamy Rakoto Arivelo azony ireo candidat solombavam-bahoaka atao kosa ny misitona ny antota taratasy filatsaham-kofidiana raha araky ny landy tao anatin'ny diditsy volana izay lanina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly. May kosa ny teny amin'ny tsena ny COUM 67 hectares ny aliny 4 septambra ny alina teo moa zany tsena misy 12 izay mivarotra fanaka sy asa tanana malagasy moa no niaran'ny loza avy hatrany ary isika dia hiditra ao anatin'ny vaovao ara-politika ankafanan'izao fampahalalam-baovao izao ka manasanao anaraka ny antsipriany izany moa hatramin'ny farany. Rehefa avy nivozy niaraka tamin'ny filoha teo aloha Marika Valmanana ary dia androany no niverina eto Madagasikara ny délégation avy amin'ny Ankoulafira Valmanana no tarihana Andriamatoa Mamy Rakoto Arivelo ity Ankoulafy ity moa dia mametraka ho ambony ny fampihavanana tatitra avy hatrany ary. Mbola tsy nisy ny fanapahan-kevitra matotra niraisin'ny Ankoulafira Valmanana momba ny fanohanana candidat hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena hoy ny mpitarika ny délégation nyity Ankoulafy ity dia Mamy Rakoto Arivelo. Hatreto aloha zany aloha dia mbola tsy misy hevitra tapaka tena hoe matotra mikasika ny hoe anohana na tsy anohana candidat iray amin'ireo 13 ireo ny mouvance Ravalomanana dinika efa betsaka ny natao fa ny filoha Marika Ravalomanana ny tompony teny farany zay nahazo fampidinika tamin'ny fofeno fitiavana fofeno fahazotona fa amin'ny mahafilohan'ny délégation tsy mahafilohan'ny Ankoulafira Valmanana azy dia izy no tompony teny farany amin'izay zavatra mety atao manoloana ny mety androtsahany mety anohanany mouvance Valmanana candidat iray amin'ireo 13 izay misy amin'izao fotoana izao ireo fa ny zavatra ambara aloha dia hoe heverina mouvance Valmanana fa tsy mety ary zay no ilazainay foana amin'ny fianakaviam-be resam-pirenena tsy mety ny zavatra natao teto ka sanatria isy fifidianana eto zay tsy andraisan'ny mouvance Valmanana anjara nefa ny mouvance Valmanana fatarareo fa hoe amin'ilay teny frantsay protagoniste principal na dia tsy nisy aza anefa ny fanapahan-kevitra matotra momba izay candidat hotoanan'izay anisan'ny candidat tazana teny amin'ny saranam-piaramanidina Ivato niaraka tamin'ny délégation ny Ankoulafira Valmanana tonga avy any Afrika Atsimo ny Dr Jean-Louis Robinson candidat izay efa niara-niasa akaiky tamin'ny filoha teo aloha tamin'ny naministry ny fahasalamana azy sy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ihany koa. Heveriny mpanara vaovao fa mety anisan'ireo candidat hotoanan'ity Ankoulafy ity ny Dr Jean-Louis Robinson raha mbola tsy manapa-kevitra amin'ny candidat toanana amin'ny fifidianana ary ity Ankoulafy ity dia mametraka ho ambony kosa amin'izao fotoana izao ny fampihavana pirenena izy ireo ka heveriny fa atomboka ao anatin'ny Ankoulafy izany. Ilaina zany ny fampivondronana ny malagasy, ilaina ny réconciliation zany ilazako azy amin'ny teny frantsay ilaina ny réconciliation ka raha tsy manomboka aty aminay aloha zay réconciliation zay hoe mety misy namana araka navaraka taminareo teo tsy nitovy hevitra tamin'ny fotoana vetivety dia amin'izao fotoana izao resy lahatra hoe lalana makany amin'ny fiverenan'ny filoha Marika Valmanana sy ny fiverenan'ny firenena ao anatin'ny ordre constitutionnel zay ihany lalana tena ivoahana amin'izao crise politique izao dia miantso an'ireo naman'ireo zay mba hiverina atao ambala indray fa zay tsy hanosy-botanana an'ireo naman'ireo fa raha ny tena marina dia miantso an'izy ireo mba anampy anay amin'ny zay fampihavanana ny samy malagasy zay manomboka atao anatin'ny mouvance Valmanana sy mipomba ny filoha Marika Valmanana rehetra dia avy eo mihitatra any amin'ireo malagasy tsy akanavaka. Nambaran'ny Ankoulafira Valmanana ihany fa zava-dehibe ary antoka hirosoana amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ny fampihavanana.